Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ireo mpikambana mandrafitra ny birao ny antoko HVM ao anatin'ny commune Talatamaty. Ireto birao ireto zany no isahana ny asan'ny antoko HVM eny anivon'izay commune izay. Mitohy ny fametrahan'ny antoko HVM ireo ratsa mangaikana sy ny fivelaran'ny antoko eny anivon'ny commune. Ny maraina teo moa no nampahafantarina ireo izay mandrafitra ny bureau-ny HVM eto amin'ny commune Talatamaty. Moa zany dia tsy miembotra ny targetranay amin'ny fivelaran'ny ny antoko HVM eto amin'ny commune fa izay rehetra miditra dia raisiny avokoa. Izay no tanjonay. Ka ny tanjon'ny filoham-pirenena dia mivelatra ho an'ny rehetra ny HVM. Izay no mampatonga anay manao hoe misy ny fifidianana aty amin'ny base aloha satria ny fifidianana ben'ny tanàna zany dia zava-dehibe indrindra eto amin'ny firenena fa raha vao ny aty amin'ny fotony no tsy mety dia tsy mety hatramin'ny farany. Raha efa misy ny hita teny anivon'ny firenena politika hafa ny mpikambana sasany avy eo anivon'ny bureau-ny HVM eto amin'ny commune Talatamaty dia nanazava kosa izy ireo fa tsy hoe mpivadibadika palitao akory fa resy lahatra tanteraka amin'ny fandaharan'asan'ny antoko HVM.